Taranja handball lasa niatrika ny fidinan'ny tompon-daka ny Afrika ho an'ny ekipa tompon-daka ny ekipa ny THBC sokajy zazavavy zany sabotsy maraina teo dia nahazo nitsodrana avy amin'ny fédération malagasy ny taranja handball ity ekipa ity. Ny ekipa ny THBC vehivavy no iary ny voninahitra Madagasikara amin'ny fidinan'ny tompon-daka ny Afrika ho an'ny ekipa tompon-daka eo amin'ny taranja handball. Omaly maraina dia tonga nanome tsodrano reto ekipa malagasy reto tetsy amin'ny topo anosy ny fédération malagasy ny taranja handball izay nitarihan'ny filohan'ny Razafintsalama Fidèle izay nanome fahatsin-dalana ho an'ity ekipa ity. Eo amin'ny sapana handball vao zany teny hoe manao ny tomponaina zareo zany dia eraka no araky izay azo atao fa nivoany ihany koa zany fianambola hita hoe manao moa nivoany fa eraka zany ny ekipa araky izay azo atao mihitsiny izomana ny hoe tsy ampidina ny voninahitra Madagasikara. Manoana no fanomanana ny dia amin'ny ankapobeny. Fanomanana ny dia zany amin'ny ankapobeny dia azo hoe manahirana ary nanahirana mihitsy fa teo zany fiaraha miasa maromaro tamina orinasa tamin'ny fédération dia totosa ilay izy atakazandavany ary azo atao hoe tavonina daholo ny sam'izao fotoana. Atraizany dia aneritreretintsika ho tratra zany amin'ity fanomanana. Raha ny tsatsarina aloha tena tiany tsatsarina dia ny hoe mahazo Afrika ny tena tsatsarina, ny tena tsatsarina, any mahita azy. Nanome tokoa kosa ireo mpilalao fa hanao izay ho afany amin'ity faninanana ity. Vonona ho vita mihitsy ny Coupe de l'Océan Indien dia efa nanomana zahay izany hoe efa vonona tsara zay hiatrika an'io championnat d'Afrique io. Tsy misy référence azo alaina zany au niveau africain au niveau gasy ao amin'ny handball féminine satria depuis 98 no nandray anjara farany tamin'izany club BFV tamin'ny Jeux africains l'équipe nationale izay tsy sakana référence mihitsy donc any zany mahita izy hoe ohatrany ahoana ny niveau ahafahana miady ampakarana ahitana ny niveau gasy ao amin'ny handball féminine. Ohatran'ny Angola izay hita hoe malaza tsara niveau eto amin'ny Afrika dia sy ny Congo dia afaka miady tsara. Io atoandro io no nanainga ny délégation ny THBC izay tarihan'ny filohan'ny club Ramiaramiana Joseph Iazo an'i Maroc hanomboka ny 13 aprily izao ny faninanana ka hatramin'ny 17 ny volana aprily.